raha izay ny teny Atsimondrano anteny Avaradrano kosa indray teny Sabotsina Mena teny marina koa dia nahazo kianja vaovao ihany koa. Nitokanana tamin'ny faran'ny herinandro ity ny kianja Sabotsina Mena izay nomena ny anarana hoe Setra Fanodina izay kitan'ny baolina kitra nivoaka teny amin'ny faritra Sabotsina Mena iny. Nisy arak'izany ny lanonana nentina nanamariana izany. Kianja Setra Fanodina manomboka izao no iantsoana ny kianja fanaovam-baolina ao Sabotsina Mena. Nanamariana izany ny filaharam-be nandraisan'ireo mpikitra ao amin'ity communauté Anjara, na ny ankizy na ny lehibe na ny vehivavy. Notohizana tamin'ny fitokanana ny takela-pahatserovana izany no tarihan'ny ramatoa lehibe an-distrika sy ny ben'ny tanàna natrehan'ireo olo-manan-kaja maro sy vily sy miaramila ao an-toerana. Nambaran'ny ben'ny tanàna avy Trandriamosa fa anisany antony nanomezan'ny commune ny kianja ho anaran'ny Setra ankoatran'ny lazan'ity farany ny fialana amin'ny fanomezana voninahitra olona ratsy efa maty izy. Ny laloara Pierre Lahina teo amin'ny club AM taona 90 sy ny firaisan'ny Sabotsina Mena no namaranana ny lanonana tamin'io sabotsy io. Mariana fefa navozin'ity commune ity ny kianja ka nasiam-panatsarana ny trano fivoahana sy ny trano fiomanana na ny vestiaire izany. Mangataka amin'ny malala-tanana kosa ny ben'ny tanàna amin'ny fanatsarana ny bozaka amin'ny kianja Setra Fanodina izay Mariana fa zanak'i Sabotsina Mena raha teo.